Tsy andrela isika fa iroso amin'ny fandiniana sy ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra indray ary na ny soratra masina. Be dia be zany ny fantatray hoe mivavaka, tena mivavaka amin'ny fo fa saingy zao misy tena misy ihany koa ny fandrika sy ny fitaka izay ataon'ny Satana eto amin'izao tany misy atsika izao. Satana mantsy lazaiko anao marina fa tsy faly izy amin'ny ananan'ny olona anankiray lalam-pamonjena sy andeho any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa ny tiany devoly dia zao hiaraka aminy ho any amin'ny fahaverezana, ho any amin'ny afimaritra mandrakizay daholo ny olona rehetrarehetra. Ka eo anoloan'izay indrindra no hitenenako mazava dia mazava dia mazava ary mora raisina ho antsika rehetra izay mpanaraka zao fandarana izao fa ny fomba ny devoly dia tsy miova fa zavatra ray ihany no ataony dia ny hitarika ny olona hanohatra ny tenin'Andriamanitra. Zay ihany zany. Ka raha ohatra zany ianao hoe ilazana hoe zao ny marina, misy fanoherana ao anatinao ao na amin'ny alalan'ny saina io, na amin'ny alalan'ny fihetsika io na mety mivantana io na mety ankolaka io dia tadidio fa zay le fomba ny devoly zay. Ka mila mitandrina isika rehetra. Isaorana ny tompo satria voalohany nametraka ny atao hoe soratra masina izy ary voadika amin'ny tenitsika malagasy. Faharoa dia mbola nametraka ihany koa izao atao hoe fahamarinana zao sy fampianarana zao izy mba ahafantarantsika zany manavaka ny mety sy ny tsy mety, ary amin'ny alala ny soratra masina io ihany no amantarantsika izany zavatra izany. Ary ahoary ny fampianarana amin'ity androany ity dia anatevina kely ny zavatra zay fanoresahana isika satria mbola nisy moa zany reo nametraka fanontaniana taty aminay sady mbola nitady tena fanampim-panazavana mikasika ny atao hoe mpaminany sandoka, ny mpampianatra sandoka ihany koa
sy ny fitaka ary ny osoka zay misy eto amin'izao tontolo izao. Ka izy ity zany dia efa nazavaina ihany aloha na teto amin'ny fandarana, indrindra moa tamin'ny fotoana zay nataontsika tamin'ny sabotsy teo maro isika no nahatadidy. Fa na izany tsy zany matoa misy ny fanontanianany mipetraka, de misy ny zavatra tsy mazava ka hoazavaiko mazava ao anatin'ity fandarantsika androany ity zany ny mombamomba ny reny atao hoe mpamina ny sandoka sy faminaniana sandoka na ny mpampianatra sandoka ihany koa. Tiako lazaina nefa aloha ho antsika rehetrarehetra ny fampianarako dia miainga avy eo anatin'ny soratra masina ary tsy nampianarin'olombelona fa nampianarin' Jesosy Kristy. Ka raha ohatra isika zany manambara ny marina ao anatin'ny soratra masina, de za zany miteny aminao hoe aza raisinao ho fitsarana no itenenako an'izay zavatra zay na fanenjehana sy fanaratsiana. Fa maro ny ohatra efa nataoko teto hoe tahaka ny fahitako anao zany hoe mihinana zavatra nasian'olona poziny ianao tsy mahalala fa nde hinana somatsara. Zany efa nahita ny nametrahan'le olona sy ny nanasiany pozina ny zavatra io de tsy maintsy iteny aminao hoe aza misotro an'io. Am'izay fotoana zay de ho raisinao ve le fitenenako hoe azo misotro an'io fa misy poziny io, de ianao ve de eritreritra hoe ty pasteur ty tena mitsaratsara mihitsy, na hoe ty pasteur ty tena be felonana mihitsy fa za ninakanina de izy no andrara nga io ny elan'ny volany. Matetika mantsy ohatran'izay ny toetsaina ao anatintsika fa zao aleotsika hanana saina madio tena mangetaeta hoe inona no fahamarinana ao anatin'ny soratra masina. Ka raha misy ho iaho zao fampianarana zao za aloha tsy mieritreritra ny tsaratsara mihitsy, ary za koa tsy mieritreritra koa hoe anentsika niza fa anabarany marina aho voalaza ao anatin'ny baiboly ary mampiseho miariary ny tsy fahamarinana sy ny fanoheran'ny zava-misy na ny olona io baiboly io. Zay no anton'izao fandarana zao ka izay rehetra mandre rehefa tapakevitra de andao anaraka ny marina. Zay zany ny tanjonay fa izay aloha tena miteny mazava aminao fa tsy fitsarana nataonay tsy fanenjehana no nataonay. Averina ity teny nambaran' Jesosy ity zay tena tokony hitandremantsika rehetrarehetra tokoa ao amin'ny filazantsarany Matio dia ny toko 7:5-10. Matio toko 7:5-10 efa aitsika tsenjery zany teny zany. Eno tsara ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Matio toko 7:5 hoe mitandrema ianareo fandrao ho voafitaky ny mpamina ny sandoka izay makeo aminareo amin'ny fitafian'ny ondry fa ao anatiny dia ambodimy to. Zany hoe Jesosy aloha de tena nazava fa nametraka fampitandremana. Matoa ny tompo nametraka fampitandremana de zava-doza ny zavatra hahazo ny olona voafitaky ny mpamina ny sandoka. Ka raha iza zany miteny aminao hoe misy faminaniana sandoka ane, efa nahariaritsika hoe ahoana no ahafantarana aloha fa sandoka ny faminaniana anankiray, tsy tanteraka ny zavatra lazay. Mety tsy indray mandeha zany fa indroa intelo inefatra indimy tsy tanteraka foana ny zavatra lazainy de zay aloha tokony efa peritreritra atsika hoe faminaniana tsy avy amin'Andriamanitra. Hoy ny Deutéronomia toko 7:1-2 tokony ho tsarotsika zany teny zany fa tsy paster akory ny teanentsika an'le olona na teanaratsy an'le olona na araky ny fiheverany sasany hoe mitsara an'le olona fa milaza ny marina aho mba tsy avoafitaka atsika ino ny ilaingy. Satria izao no nambaran'ny Tesalonianina 2:1-2 sy 12 fa hoe lohan'Andriamanitra avokoa zay rehetra tsy nino ny marina fa nankasitraka ny tsy marina ary zay rehetra nino ny laingy. Hoe lohan'Andriamanitra ane. Ka fitiavana ianareo tsy tianay hoe lohana ianareo eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra no mahatonga anay manambara zany zavatra zany. Zay no natonga an Jesosy ny teny hoe mitandrema so de voafitaka. Ary raha tsoriny ty teny ty de tsotra ny nambaran Jesosy ny mpamina ny sandoka ozy de rehefa miseho aminao mitafy zanak'ondry fa ny ao anatiny ambody, zany hoe mody mpivavaka na ohatrany hoe tena mpivavaka izy rehefa jerena ivelany fa ny ao anatiny na rehefa miteny izy ambody, zany hoe avy amin'ny satana. Zany tokoa ane ny mpamina ny sandoka mpamina ny sandoka tsy ariary mihitsy hoe zay tsy mpamina ny Jehova, zay tsy mpamina n'Andriamanitra na hiteny izy baribary hoe za mpamina ny devoly, tsy hiteny an'izany izy fa tsy maintsy hiteny izy hoe mpamina n'Andriamanitra. Zay le fitafiana ondry. Fa ny ao anatiny rehefa miteny izy ny fiainany ny fampianarany ambodimy to fanoherana tenin'Andriamanitra avy amin'ny satana. Zany natao hoe mpamina ny sandoka zany. Ary be deabe ny porofefa nentina mbola ho avy ny fanaporofona maromaro ao arindrina kely eo ahafantarantsika hoe hay tena misy tenina ambody tokoa nefa jerena zanak'ondry izy rehefa
jerena ivelany ka zay nampitandrina Jesosy de ny fanontaniana mipetraka de zao. Ankoatran'le Deutéronomie 7:20 sy 2:20 zay fototra ahafantarantsika ny faminaniana santo ka tsy tanteraka ny zavatra lazainy, tsy Jehovah ny nampiteny azy ozy ny teniny fa tamin'ny fahasasahiana ny tenenana izany avy amin'ny devolo ny tika an'izany zavatra izany, tsy fitsarana ho azany fa filazana ny marina. Dia ny zavatra tena tiako ampahafantarina zany zay efa niresahana ihany aloha tamin'ny sabotsy ho an'izay tonga tany fa lazaiko eto ihany aloha zany ho an'izay tsy tonga tany, fanamafisana ho an'izay efa tonga tany hoe inona no mahatonga an'ireny faminaniana rehetrarehetra ireny. Izaho aloha raha niresaka zao ohatra hoe misy maminany de le fomba fiaingan'le mpaminany misy karazany. Misy mety hoe nofidiny Jesosy hoy izy mivantana hoy izy fa jerentsika ao anatin'le soratra masina nefa tsy mitovy an'le fomba fifidianan'Andriamanitra sy le fafiasan'Andriamanitra hatramin'izay ao anatin'ny soratra masina ny fomba fiasanan'ilay hoe Andriamanitra mifidy azy ireo. Ohatra ary ndao tsika ka ohatra anankiray avy hatrany ary aza resina fitsarana ozy izy satria izy tia koa zany nisy nandefa mesazy taty amiko de azavaiko tsara ny zavatra nyteneniko hoe misy le olona zany maty 3 andro ohatra, mbola tsy nisy aloha ny reko iny ohatran'ny 3 andro, mbola tsy nisy ny reko izy aho fa tsy haiko mety efa nisy tany fa za mbola tsy nandre, fa ny reko aloha de mbola tsisy ny ohatran'ny 3 andro, mety ny 2 andro sasany ary mety ora fotsiny fa tsy maharitra ny 2 andro. De hoe nentiny Jesosy tany ananiny elo sy paradisa matetika ny malaza, de tsy haiko hoe tany an-danitra de le lanitra moa eritreretin'ny olona ihany hoe paradisa ihany le lanitra zany. De avy eo miverina avany afaka 3 andro na 2 andro de hoe zao ny tenin'ny tompo de lasa mampita hafatra ohatran'izay. De reny zany mametraka ny tenany sy sokajin'ny olona sasany hoe mpaminany. Ary efa misy an'izany eto Madagasikara, ary io le efa niresahako hoe tany Afrika ny nampalaza an'io tamin'ny taona 770 sy teo alohany. Fa zao izy tonga eto Madagasikara. Raha ohatra zany miteny hoe tsy avy amin'Andriamanitra reny zavatra reny, ny antony itenenako an'izay tsy misy fomba fiasan'Andriamanitra ohatr' zany ao anaty Baiboly, hatrany amin'ny testamenta taloha, hatrany amin'ny testamenta vaovao. Tsy misy an'izany mihitsy hoe ifidy olon'Andriamanitra de maty aloha le olona de zay vao anehoana nitsitsy de irana am'izay, tsy misy an'izany. Fa raha fo mifidy olon'Andriamanitra de olona mbola velona ihany, fa tsy mila vonoina ho faty iny. Zay mahatonga amiteny hoe tsy ara-tsoratra masina zany zavatra zany. Ka le fitenenako an'izay hoe tsy ara-tsoratra masina zay satria tsy azo porofona hoe misy an'izany ao anaty Baiboly, tsisy an'izany ao. De zany mahatonga amiteny hoe tsy ara-tsoratra masina iny, zany hoe tsy avy amin'Andriamanitra. De miteny marina aho fa aza raisina hoe mitsara. Ary misy tsika tsy mahay mandray. Raha miteny an'izay marina zay aho hoe tsy avy amin'Andriamanitra na tsy ara-tsoratra masina. De ao ny sasany mieritreritra hoe ianao zany tsy mino fa tena misy zany zavatra zany. De misy mihitsy mandefa mesazy aty aminay za mihitsy ozy izy le maty 3 andro, za ohatran'izao de efa ohatr' zao de mitantara zavatra be dia be eo. Za nge tsy miteny hoe tsisy le zavatra. Misy aloha tena izy, fa misy koa nge mamorona. Misy nge olona tsy maty zany fa mody milaza fotsiny hoe maty tao anatin'ny 3 andro de mamorona an'io rehetrarehetra io, fa za aloha tena milaza hoe misy le zavatra. Fa ny sasany aloha tsy izy. Fa tsy hoe raha misy le zavatra de tokony ino aho hoe pastera, tokony ino ianao fa irak'Andriamanitra io olona io, tsy de tsy. Hoe misy mpaminany be dia be ve eto ambonin'ny tany, de za ve ny tena ino hoe maminany le olona de ino avy hoe avy amin'Andriamanitra daholo reny, tsy voalaza ny soratra masina hoe izaho toetra ny fanahy rehetra na avy amin'Andriamanitra na tsy avy amin'Andriamanitra. Zay ny tokony fantatra, zay mahatonga antsika mametraka an'ilay loha hevitra hoe ny tena izy fa tsy sandoka zany. Satria misy ny sandoka be dia be fa misy le tena izy. Ka raha ohatra zany miteny hoe misy olona maty de nitsangana de hoe na aminany na nampitondren'Andriamanitra hafatra dia za tsy manohatra ny fisiny fa manohatra ny fahamarinany zany hoe ny dikany teniko de zao mety misy tokoa le izy tena misy le izy fa tsy avy amin'Andriamanitra. Zay ny zavatra tiako resahana. De ahoana moa izy ianao no mahatonga anao iteny hoe tsy avy amin'Andriamanitra satria tsy ara-Baiboly. Ny zavatra ampianariny koa rehefa avy eo sy ny atorin'ny olona sy ny ampanaovin'ny olona mifanohitra amin'ny zavatra ao anatin'ny Baiboly, zay mahatonga an'izy hoe tsy avy amin'Andriamanitra. Ka ohatran'izao any tena dikan'io zavatra io na zany le hoe maty mitsangana na misy koa milaza hoe tsy reny maty reny fa hoe
fisehoan'Andriamanitra tamin'ny fomba tsotra, tamin'ny fomba ohatran'ny saosisosy zao, de raha ihany inge zavatra jereny ny voany no ahafantarana ny hazo raha mitoy io matitoko fafito io eo amin'ny 19 ka hatrany amin'ny 20 de mitantara zany hoe ny voany no ahafantarana ny hazo zany. Fa andao any antsika hijery zavatra anankiray ohatra ao amin'ny asan'ny apôstôly de ny toko fa 13 asan'ny apôstôly toko fa 13 de andininy fa enina ka hatrany amin'ny andininy fa 10. Asan'ny apôstôly toko fa 13 andininy fa enina ka hatramin'ny andininy fa 10. Enoy tsara ny voalazany teny. Ary rehefa namaky ny nosy ka tonga tao Pafo izy dia nahita jiosy anankiray atao hoe Bar Jesosy, mpanao ody sady mpaminany sandoka, izay nitoetra teo amin'ny Sergio Paulo governoran'ny tany sady lehilahy hendry. Ary izy napaka ny Barnabasy sy Saoly akao aminy ka naniry mba areny tenin'Andriamanitra. Fa Elima mpanao ody, fa izany no anarany raha adika, nanohitra azy roalahy sady nitady hampiviliny governora tsy anaiky ny finoana. Fa Saoly kosa izay atao hoe koa Paoly, feno ny fanamasina de nibanjina azy ka nanao hoe aloha tsy vakitsika zany le teny napetraky ny apôstôly Paoly fa ny tiako resahana fotsiny de misy zao ty atao hoe Bar Jesosy na hoe Elima ozy izy raha adika ery ambany ery, mpanao ody izy nefa mpaminany, de voalaza tsara hoe mpaminany sandoka zany. Ka le governora zany hatrizay de niantehitra tamin'io foana, niankina tamin'io foana ary nieritreritra fa irak'Andriamanitra na hoe voaositr'Andriamanitra na hoe mpaminan'Andriamanitra lay mpanao ody atao hoe Bar Jesosy. De io zany zao de misy io le zavatra nkeo misy fa le izy fotsiny tokony fantarina hoe avy amin'Andriamanitra sa tsy avy amin'Andriamanitra. De eto zao niariary be hoe tsy avy amin'Andriamanitra satria nanohatra tenin'Andriamanitra izy de nampiviliny sainy le governora foana, tsy ino ny afatra nentin'ny Paoly sy Barnabasy ho an'le governora. De tezitry Paoly aveo de nozoniny le lehilahy zany zay no tena ilazana azy, tonga de nozoniny le lehilahy. De hitantsika am'zany hoe misy le zavatra fa tsy avy amin'Andriamanitra. De ohatr'izay koa le zavatra resahanao zany hoe misy le izy za tsy manda, fa andao fantarina hoa hoe avy amin'Andriamanitra sa tsy avy amin'Andriamanitra, ary tsy teny mihitsy avy amin'ny devoly fa le voany nafantarana azy hoy Jesosy Kristy. De eo nafantarantsika zany hoe tsy mifanaraka amin'ny Baiboly le izy manohatra tenin'Andriamanitra le izy, tsy manaraka fahamarinana le izy fa manohatra ny fahamarinana tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ny Satana. Zay ny zavatra tena hoe tokony ho fantatsika. Ohatra anankiray koa ty zao misy asan'ny apôstôly any toko fa 19 de andininy fa 19 koa, asan'ny apôstôly toko fa 19 andininy fa 19 ka hatrany amin'ny andininy 20. Asan'ny apôstôly toko fa 19 andininy 19 ka hatramin'ny andininy 20 zao ny voalazany teny. Ary raha nandeha ho any amin'ilay fitoerana fivavahany izahay, de nisy ankizy vavy anankiray nanampanahy mahavaly ny fanena taminay, ary ny faminaniny nataony no nahazahoan'ny tompony arena be. Izy nanaraka ny Paoly sy izahay ka niantso hoe reo lehilahy reo de mpanompon'Andriamanitra avo indrindra izay manoronareo lalam-pamonjena. Ary nataony tamin'ny andro maro izany, ary sosotro Paoly de nitodika ka nanao tamin'ny fanahy hoe mandidy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho hivoaka aminy. De nivoaka tamin'izany ora izany indrindra izy. Tatsika eto misy karazan-javatra anankiray hoe ankizy vavy nanam-panahy mahavaly. Izy ty zao tsy mba nanohatra tenin'Andriamanitra, tsy nanohatra tenin'Andriamanitra, fa nampirisika ny olona raha ary nilaza tamin'ny olona hoe reo lehilahy reo, Paoly sy Barnabasy zany io, de hoe mitory ny tenin'Andriamanitra ireo, tokony ho arahana ireo, tokony ho ekena ireo. De zany foana ny nataony, zany hoe tsy nanohatra izy fa nampirisika. Nefa Paoly nalala hoe tsy fanan'Andriamanitra ny ao anatiny ao, na dia mpaminany aza izy na de nazahoany eritreritra tsara eo amin'ny andininy fa 19 hoe ny faminanina nataony no nazahoan'ny tompony arena be, zany hoe naina aminany zany ty vehivavy ty. De ny olona nitoerany nahazo arena be vokatr'izay faminanina nataony zay. Tsy fantatro moa fa be de be ny faminanina mety hoe azotsika raisina ohatra ny amin'ny nataony ty zazavavy ty, nefa tsy avy amin'Andriamanitra.
ka zay mahatonga amin'ny teny hoe misy angeho le mpaminany ary mety maminany tokoa izy ary tsika ny tokantrano mety na en'ny fampianarana nataony pasteur fitiavany herinirina dia neritreritra dao leko le aty ary tena maminany, le aty ary tena zao, le aty ary tena mahita zao tena ohatran'ny ty ankizy vavy ty zany tsy nanoatra tenin'Andriamanitra izy ary tsy nanakorotana amin'ny Paoly sy Silasy izy fa ny zavatra nataony de nampirisika ny olona ary iaino an'ny Paoly sy Silasy hatrany nefa Paoly nalala hoe tsy fanan'Andriamanitra io. Ny fomba nafantary amin'ny Paoly zay zany de tsy inona fa le zavatra ampianariko anareo ihany, le zavatra resahako anareo ihany, satria zavatra nampianarin' Jesosy Kristy amin'ny Paoly nge nampianarin' Jesosy Kristy tamiko ihany koa ka zay no afantarana an'le hoe misy le zavatra, misy le mpaminany, misy le olona le mihevitra ny tena no mpaminany avy amin'Andriamanitra fa zany efa milaza tsy avy amin'Andriamanitra satria voalohany ny zavatra lazaina sy ny zavatra ampianarina mifanohitra amin'ny soratra masina. Faharoa, le fomba ny fidianana azy sy nametrahana azy hoe mpaminany araka ny fitantarany tsy mitovy amin'ny zavatra voasoratra ao anatin'ny Baiboly. Zany no ilazako aminao hoe mitandrina